Rahabantsika rehetra tompoko, tahiny tompo Jesosy daholo isika rehetra mpanaraka ny pejy Diloilo Fanosorana. Niara-nahita isika niara-nandre ny tantaran'ny narovana kely. Ho anareo izay tsy nahita dia nisy publication izay nataoko nalaiko tamin'ny sary sy feo izay tsy hanafa ny TVM, tsindriko izay tsy hanafa ny TVM, témoignage ny ray aman-dreny narovana kely izay nataoko publication tany amin'ny pejy Diloilo Fanosorana YouTube sy pejy Facebook. Ho anareo izay mbola tsy nahafantatra an'ilay tantara dia omano ny fisainana sy ny fieritreretana zany, ny état d'esprit mivavaka, dia afaka mijery sy miaino ny tantara izay tena hoe mampangoritsina sy tena hoe nahakasika fo tokoa ilay izy. Ny voalohanteny koa dia mamerina ny teny fampiononana amin'ny fianakavian'ny manamanjoa, ny ray aman-dren'ny narovana kely zany ary ny fianakaviana akaiky sy ny lavitra. Ny ankohonana ao amin'ny Kristy rehetra ihany koa, satria aza adino fa narovana kely sy ny fianakaviany izy mivady izy telo mianaka sisa dia fianakaviana kristianina. Zava-dehibe zay ankohonana ao amin'ny Kristy Jesosy no tiako tenenina amin'izay. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia teny fisaorana anareo mivady. Tena hoe misaotra anareo mivady ny amin'ny risponareo ny sakrifisy izay atobakareo ary ihany koa ny fahasahinareo satria tena hoe za manokana tena hoe j'ai pas le mot zany, fa tena hoe zay ngamba no teneniko hoe mideranareo mivady dia ny fahasoavan'ny tompo Jesosy sy ny famindrapony ary ny herin'ny filazantsara teo amin'ny hazo fijaliana, ny fitsanganana amin'ny matiny no tononona ho amin'ny tokantranonareo, ny réparation rehetra aprian'ny dégâts sy ny zavatra izay niseho ny onjan-drano sy ny sisa rehetra mifanitsy amin'izay araka ny sasiteny zay anambarana azy. Dia Jesosy Kristy no amafa ny ranomaso rehetra, atratrarana ny fe-potoana izay anamarina ny tenany amin'ny hoe ary ho fafan'ny ranomaso rehetra, dia tononona amin'ny hoe amen izany rehetra izany. Iny ary tompoko, inona moa zany lay passage hoe tena important sy intéressant ary ny intercepté anazy zany tao anatin'ilay témoignage n'izy mivady ray aman-dreniny nomena kely zany. Tsy inona izany fa ilay passage izay mitenena n'ilay reniny nomena. Zany hoe raha miteny an'ilay hoe reniny nomena zany dia miteny hoe ny ray aman-dreniny nomena kely ny amin'ny hoe ny vavaka izy ireo nandritra ny adiny 3. Averiko indray hoe nakasika ny foko ary tena hoe ny intercepté anahy ilay passage hoe ny vavaka izy ireo nandritra ny adiny 3. Ilay hoe ny vavaka izy ireo nandritra ny adiny 3 dia tsy hoe en état normal. Tiako tenenina amin'izay dia le hoe ohatra antsika hoe matanjaka tsara, ohatra antsika hoe tsy misy souci, tsy misy problème, fa tahaka ny mahazatra hoe vao mifody dia hivavaka, alohan'ny atoro dia andeha mivavaka, na ataoko ihany koa hoe misy sujet de prière spéciale hoe hanala fanadinana dia tononona am-bavaka sy ohatrohatran'izany. Fa zay le vavaka adiny 3 zay lay chiffre 3 déjà fantatsika tsara ny signification biblique an'izay, tsy ho détailleko eto, fa lay hoe ao anatin'ilay moment de douleur atroce fanahitanana lalina, surtout en phase terminale. Aza adino fa inomena kely dia ataoko hoe sous parenthèse raha izay nanonako azy, mialatsiny tao anaty phase terminale satria entre la vie et la mort, fa juste hoe consciente fotsiny lay tovovavy kely no
tao ny ray aman-dreny sy ny zanaka no nitolona ambavaka. Ary nytonony tao daholy sur et certain fa tao ny fangatahana famelan-keloka nangataka ny fanamasina. Wow, tena hoe deraina ny tompo, ary tena hoe miderana izy mivady mideran'ilay ankonana. Averiko indray hoe ao anaty moment de douleur en phase terminale, ao anatin'izay mihitsy no mitolona ambavaka, tao anatin'izay mihitsy izy mianakavy kely no niady tamin'ny fahafatesana. Amen, alleluia. Zany ny tena fiainana kristianina, zany ny tena fiainana kristianina. Ary zay zavatra izay no hotsindriko sy ampitaiko amintsika. Tsika mantsy mandeha mivavaka tsika isaky ny lahady, isaky ny sabotsy ny sabatista, na mamonjy cellule de prière. Tsisy zavatra ratsy zany mamonjy zakabe, zavatra ohatrohatry zany, amin'ny forme tsara daholo, midera mihira, tena hoe alleluia. Feno fanamasina hoy isika zay araky ny fitenitsika. Fa za zany tena hoe miezaka maka ny toerany fianakaviana zay niaina n'ilay douleur, ary tena hoe mamina vina zany, de tena hoe mahatsiaro ny lalany ny azo fijaliana izay nandanan' Jesosy Kristy mihitsy hoe tao amin'ny sahany Getsemane sy teo amin'ny azo fijaliana, rehefa tena nanaitaina be mihitsy izy malgré ary Jesosy Kristy hoe nianjera taminy endrim-pahafatesana rehetrarehetra, ny opa sy ny sisa rehetrarehetra zay afaka ilazantsika anazy hatramin'ny mpianatra nandositra azy, dia mbola navita ny vavaka ho an'ny fahavalony foana izy hoe raha io mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ary tamin'ny farany Jesosy Kristy dia niantso tamin'ny feo mahery izy rehefa mivavaka, de raiko eo ampelantananao no apetrako ny fanahiko. Zany sary zany kisary zany midefile atao anaty fisainana sy fieritreretana daholo. Zany ny tena fiainana kristianina zany. Ny tiana hotsindrina sy ambara amintsika zany de hoe aiza ho aiza isika rehefa tena ao anatina moment de douleur, surtout hoe en phase terminale. Tiako apetraka amintsika tsiraray zay fanontaniana zay, de samy mamaly any am-potsika itsika tsiraray avy. Io tsy resaka hoe mitanisa versena hoe mitory tahaka an'izao ataoko zao, fa tena expérience mihitsy lay iainana, tena hoe expérience spirituelle. Za zany te hiteny amintsika hoe zany zavatra izany tsy afaka hioarana, tsy afaka mitraversana isika. Io le ambaran'i Davida hoe na mandalo loasa aloko ny fahafatesana ary tsy afaka mamakivaky an'izany tsika, tsy ho vitantsika mamakivaky an'izany sy miatrika an'izany raha tsy miaina fiainam-bavaka isika. Nafinaritra dia na dia ataoko hoe nisy ara zany ny hoe creux lavaka antsana izay nahasolafaka ny nomena kely tamin'izay contexte izay, tsy de tiako detahena be zay, dia crucial be ilay fanambaran'ilay raim-pianakaviana hoe efa nivavaka ve nareo, isaky ny avy miasa izy ozy izy, atao sika hivavaka. Zany hoe zay zavatra zay, zay moment zay zany ataoko rappelina amintsika, zay fotoana kely zay zany anairako atsika. Ary izay indrindra no anton'ity sary sy feo zay resahako amintsika hoe misy passage zay tiako ho rappelena amintsika, nambarany ray aman-dreny nomena, zay point tena positif sy crucial be tamin'iny témoignage iny anaovako rappelina amintsika hoe ohatran'ny ahoana izany toe-po, toe-panahy, toe-tsaina kristianina izany, surtout rehefa ao anaty moment de douleur ary mi-atteindre an'izany hoe phase terminale izany.
any zany ny tena mandrefy antsika ny maripana ny amin'ny hoe mahasaraka an'Andriamanitra marina ve isika, inona no asaraka antsika amin'ny Kristy, amin'ny fitiavan'ny Kristy, fahoriana va, fahantrana va, fahafatesana va, zay afaka ilazantsika azy. Io zany de tena miteny mihitsy lay verset tsy pli vava tsika mantsy mahay mitanisa toko sy andiny daholo fa expérience spirituelle. Zay zavatra izay ataoko rappelina amintsika sy intercepteko antsika satria point tena important be mihitsy zay ary tena anairako antsika, anairako antsika. Mamerina ny fankasitrahana aminareo mivady any amin'ny témoignage sy zay miendrika sensibilisation ary fanairana ihany koa fampitandremana ho an'ny ray aman-dreny sy ny ankizy fiarahamonina satria tandinin-doza tanteraka ary efa loza miatra mihitsy ny eto amin'ny tany sy ny firenena. Mankasitraka antsika rehetra dia anao Jesosy.